Ny anaran'i Jesosy. Ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny halabean'izany fahamaizinana izany? Amen. Rehefa miresaka tsika hoe jiro dia mazava izay. Dia io masontsika io koa rehefa nametraka Andriamanitra dia tsy nataony tany amin'ny tongotra ilay izy, fa nataony taty ambony. Misy antony izay satria tiany ahita ny zavatra rehetra ianao. Tian'Andriamanitra ho fahazavana ianao. Dia taloha rehefa misy olona mahita anahy voalohany dia tonga dia miteny hoe miavona. Iny vadiny aina tantely iny miavona. Satria nahoana masoko io ny miavonavona be. Rehefa taty afara izany miresaka amin'olona dia masonao miavonavona be. Jesosy dia tena teo aho izany ahoana fa ahoana ary ilay fomba fijeriko ny hoe miavona. Tsy miresaka amiko ilay olona mbola tsy niresaka fa miavona. Dikan'izany eo amin'ny masonao izany dia ataovy tsara ny masonao, ataovy tsara ny fijerinao. Fa eo dia vitarafan'ny olona ny fahazavana. Mety hoe tsy maizina tokoa ny ao anatinao, fa mety diso kely fotsiny dia efa hafa ny fandraisan'ny olona azy. Manana ny mason'i Jesosy. Raha ao an-tokantrano, satria sekoly tokantrano moa androany, raha ao an-tokantrano, dada ianao, manao ahoana ny fomba fijerinao ny ankohonana? Ianao ve ilay manana maso mazava, ka raha mahita ny vadinao ianao dia tena ny tenanao, ka afaka hitondram-bavaka azy. Fa tadio fa rehefa ratsy vao mijery ianao hoe ty ramatoa ty bekizitina, ty ramatoa ty ohatran'izao, tsy afaka hivavaka ho an'iny mihitsy aloha ianao, fa ilay fahasosorana ary raha vao mahita zavatra iray ianao dia miampy iny. Manao ahoana fijerinao ny zanakao? Raha reny ianao, ahoana fijerinao ny vadinao sy ny ankohonanao? Vadinao ve? Ianao ve ilay mipetraka ho magistrat foana? Ka vao misy zavatra kely dia tena hoe ny vadiko iny voatantara any amin'ny olona rehetrarehetra any. Nefa tadidio fa ny fahafantaran'olona iny tsy midika koa. Ianao ihany izay mahatonga an'ilay hoe ao ambadika ireny lehilahy lehibe ireny misy vehivavy. Satria ianao izany tokony manana an'ilay mason'i Kristy ka hanohana azy amin'ny zavatra rehetra. Nisy fotoana tena manao an'izany fonako amin'i Jesosy. Tena hoe jera ilay vadiko nisy fotoana nanafitohana be, tena hoe nanafitohana anahy. Dia en plus n'izay izy manofy. Dia manofy, rehefa manofy ny vadiko dia foaziny akony. Izay ianao izany voalohany efa matory mbola foazina. Ilay zavatra teneninao aorianan'ilay manofy nefa zavatra tsy mahafinaritra, fa tena manafitohana. Teo aho izany nandinika Jesosy, inona no ataoko? Nanana safidy roa, na ho foaziko mihitsy izy dia hiady amin'izay tsika, fa manina ianao miteny ohatran'izao? Na hipetraka mangingina dia hivavaka ho azy. Satria tena hoe tsy haiko, eo aminareo rehefa ohatra hoe tena izy hoe tsy tiako iny fa hisarahako. Dia ilay izy nefa rehefa tena hoe resaka ry zareo, ohatra hoe resaka samy manana, resak'olona izany no raisiny miteny tany anaty nofony tany. Dia raha nanana ady, raha ohatra izany ka ny safidy hiady taminy dia iza miperta. Fa saotran'i Jesosy nanome fanahy nanana ilay mason'i Kristy hoe andao hivavaka, tena hoe izany no entiko ambavaka fa tsy izy hoe meo fisaintsainana madio Jesosy. Ianao raha mijery ny vadinao, zanakao, manao ahoana hijerenao anazy? Zanakao ve maditra foana ny hijerevanao anazy? Sa zanakao ve ny ratsy indrindra amin'ny olona? Saoraka an' Jesosy fa nenahy tsara satria Jesosy no ao. Tsy mijery azy amin'ny maha olona azy sy amin'ny mahazaza sy amin'ny izay zavatra ataony tsy mety, fa mivavaka azy satria mason'i Kristy. Manao ahoana amin'ny masonao? Tondra fahazavana ve? Misy teny izay koa an'ilay hoe
mitondra ny hazo fijalian'i Kristy. Ny olona mitondra ny hazo fijalian'i Kristy tsy afaka nitondra ny hazo fijalian'i Kristy raha tsy manana ny masony tsara. Satria Jesosy tsy afaka tsy hitondra ny hazo fijaliana iny mihitsiny izy raha ohatra ratsy ny masony nijery zanak'olombelona dia ho tafasaraka amin'ny rainy izany. Tena tsy izay zavatra mafy indrindra tamin'i Jesosy tamin'iny. Tsy afaka nikambatra tena hoe tsy afaka nitondra ny hazo fijalian'i Kristy isika raha tsy manana ny maso tsara, ilay fahazavana. Ilay hazo fijalian'i Kristy ny antsika matetika ohatra mieritreritra hoe hazo fijaliana dia zavatra mafy be foana. Fa mission ilay izy. Mission ilay hazo fijalian'i Kristy dia ilay hoe fampihavanana amin'ny Andriamanitra sy ny olona. Fampihavanana ny olona samy olona. Nametrahan'Andriamanitra an'izay tsika. Dia eo isika no mijery amin'ny maso tsara. Rehefa misy zavatra tranga anankiray mitranga dia mijery amin'ny maso tsara. Dia ampiasao ilay hazo fijalian'i Kristy hoe izaho mpampihavana. Raha misy korotana izany eto dia tsy izaho no mitsara. Tsy izaho ilay manao maka parti fa izaho ilay mampihavana anazy amin'Andriamanitra. Ary izy samy izy koa raha ny olona samy olona miady dia hijoro eo amin'ny banga ho an'i Jesosy ho fampihavanana ny olona rehetra. Jereo fa Eva masony nahavoa azy koa. Nahita zavatra marina tena tsara ilay voankazo nataon'Andriamanitra. Fa iny nahatonga anazy hitsirilitra rasa. Tena te hanandrana tokoa ary tena nanandrana dia roboka tao amin'ny fahotana. Tandremo ny masontsika amin'ny zavatra rehetra atao. Tandremo ny masontsika amin'ny zavatra jerena. Dia tandremo ny fontsika tsy tsaratsara foana. Fa hametraka an'i Jesosy ho tena fitaratra. Ka tena hoe tsika ny raha tonga Jesosy dia hita eny amintsika ilay hazo fijalian'i Kristy. Ho hita eny amintsika ilay fahazavana izay nametrahany masontsika. Satria zavatra jeren'io maso io saintsain'ny saina dia avy eo tanterahan'ny fo. Tandremo ny masontsika. Tena hoe mifantoka amin'ny Jesosy tanteraka ho an'ny ankohonana, ho an'ny firenena. Fotoana izao mamarana ny taona tsika. Fotoana fandinihan-tena izao hoe tena hoe nandinika efa nandini-tena foana tsika hatramin'izay. Fa nanao ahoana ny tondrana? Raha meny Jesosy maso meny Jesosy fo netiko taiza io masoko io hatramin'izay. Netiko tamin'ny sitrapoko ve dia mety nandratrako olona, mety nanaovako zavatra tsy mety. Fa raha nisy izany dia tadiova Jesosy rehefa miverina ianao dia omena anao indray ilay maso tsara vaovao indray. Entinao hiatrehanao indray ny taona vaovao. Dia andaontsika hiombona tanteraka amin'ny Jesosy foana. Fa tsisy tsara ohatra ny miaraka amin'ny Jesosy. Izay anananao rehetra vao maraina dia atolory an'i Jesosy. Fa hitanao hoe maivana ianao mandritra ny tontolo andro. Ho tsara ny fifandraisanao aman'olona. Ho tsara ny fifandraisan'ny ankohonanao. Ary ho hita sy taratra amin'izany tokantrano izany ilay atao hoe fahazavan'i Kristy. Ho an'Andriamanitra voninahitra andaontsika hitehaka mafy be andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Andaontsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra teo. Tena hoe mandray tsika, miaintsika dia andao tena hivavaka hoe ho tanteraka amintsika izany rehetra izany. Fa tsy hoe ho faly miainy fotsiny tsika dia miainga eto dia lasa mivorona ilay teny. Ray masina tsara indrindra kay aminaran'i Jesosy. Makasitraka feno anao izay Jesosy satria mbola nisy izao sekoly izao. Ary tena hoe mandray izay isan'andro eo an-tongotrao Jesosy malala. Mangataka izay Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay efa renay ary izay mbola horenesinay Jesosy malala. Mba tena hoe ho raisinay amin'ny fo madio. Avelanay ahazo aina ao anatinay satria ny teninao ny fiainana Jesosy malala. Ary ny teninao raha ampiarinay
dia tena hoe hitondra fiainana be dia be eo amin'ny fiainanay izany Jesosy. Dia mangataka izay Jesosy mba tsy ho mpiaino-mpanadino, na hoe ho zatra mihaino teny, na hoe eto mientanetana sy falifaly mandray teny fa raha vao mivoaka eto dia adino ilay teny dia tsisy fiantraikany ao amin'ny fiainanay. Fa aoka ho marina ao aminay tokoa Jesosy ny teninao hoe rehefa mandefa ny teninao ianao dia tsy miverina aminao foana ny teninao raha tsy mahatanteraka izay ampanirahanao azy. Ny fo tsirairay eto amin'izao fanatrehan'Andriamanitra izao Jesosy malala, ny fo izay mihaino ny tenin'Andriamanitra dia angatahako aminao mba tena hoe ho marina amin'ny teninao satria hiainany ary tena ankatoaviny tsisy fepetra Jesosy. Dia aoka handresy ataona ny fanahinay ny ainay ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Maza ho toerana tompoko. Mankasitraka fenao Jesosy ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana mbola ahafahana amin'izaho eto dia mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra koa nanome an'izany tombontsoa-pahasoavana izany dia ialana tsiny fa tsy tonga mama androany no ny antony manokana. Dia ny tenin'Andriamanitra foy zaraina antsika androany dia hoe fiadanana eo amin'ny tokantranonao. Amen. Talohan'ny ala teto an-tany Jesosy dia nampionona ny fony mpianatra izy nampahery azy ireo ary izao no nambarany ao amin'ny Jaona 4:12 dia avy eo amin'ny Jaona 4:12 io ihany ao amin'ny 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. 17 fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Tahoarina kelin'io nytenen'io Jesosy efa nampiomana ny mpianatra foana Jesosy hoe omeko anareo ny fiadanana. Zaho ozy izy andeha ao amin'io 4:12 io efa nanomana ny mpianatra izy. Andeha ozy izy hanao fitoerana ho anareo. Manomana antsika izany Jesosy hoe raha mbola ity tany ity tsy hipetraka eto mandrakizay tsika. Fa Jesosy efa nandeha hanamboatra fitoerana ho antsika izay hitoerantsika mandrakizay raha manaiky mandeha amin'ilay lalana tokony hizorantsika. Amen. Dia andeha ozy izy fa tsy hamela anareo kambota ozy izy, tsy hamela anareo irery ozy izy satria raha andeha izy dia ny fanahin'Andriamanitra no irahany hitoetra atao anatintsika, hampianatra antsika, hampahery antsika, hisolo vavantsika. Izany hoe raha nilasa Jesosy izany dia tsy tokony hoe atahotratsika hoe dia ahoana izany. Zava-nisy nefany tahoarina kelin'io tenin'io dia nisamboriny Jesosy. Tsy nampoizy mpianatra ilay izy na dia efa nitenenina tamin'ny foana ary. Nampahoriana indrindra izy, nombona teo aminazy fijaliana, maty ary nalevina. Azonao an-tsaina ve ny fahorian-tsaina nanjon'ny mpianatra, ny fahorim-po, ny fahadisom-panantenana. Telo taona mahery kely talohan'io mpianatra dia mifanena tamin'i Jesosy. Dia nahafohy ny zavatra rehetra, nandao ny arato ny Petera, nahafohy ny asa mandraraha ny mpamory rehetra, nandao ny toeram-boninahitra nisy azy, nandao ny asany dia nanaraka an Jesosy. Ozy izy Petera hoe izay ozy izy nahafohy ny zavatra rehetra dia nanaraka anao dia inona no azonay. Dia ozy izy Jesosy hoe nahafohy ny zavatra rehetra nareo fa handray mihoatra koa. Handray mihoatra, handray avy zato eny ozy izy Jesosy handray ny fiainana mandrakizay. Dia izao anefa le fampanantenana potizay koa le Jesosy nantenaina tsy teo intsony. Ny asa mandraraha ny laozana, ny ankohonana sy ny fianakaviana ny laozana matetika satria manaraka an Jesosy manao ministera. Ny vavam-bahoaka izany etsy an-daniny, inona no ivelomana. Ny ankohonana miandry kely an'ilay sakafo dia ahoana tena hoe olana be nanjohan'ny mpianatra.
Ary nisy fotoana peteka ny teny tamin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 9:27 sy 27 manao hoe Simona Peteka namala azy hoe Tompo akany amin'iza moa zahay ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Vakiako tamin'ny version teny frantsay io dia tena hoe peteka zany a tena hoe Jesosy ny confiance anay rehetra tena hoe apetraka eo aminao dia hoay izay tsy manana afa-tsy ianao ny rehetra ao aminay nefa le hoe nantenay ny nametrahany fanantenany rehetra tsy teo potsy izay tena hoe rava zany rakaka ny fanantenana adinodry zareo satria mafy loatra le dona eo koa ny fanenjehana pression fianakaviana hoe ahoana zany zao io le Jesosy nakanareo aizy izy zao dia ahoana ny aminareo ny asa mandrakany lozana ny fianakaviana natao tsinitsinina aizy izy zao ny jiosy koa manao pression satria ny jiosy tena hoe mipersécuté andry zareo ny romanina koa efa monté ny jiosy ny sainy hoe ireo nge manana filozofia hafahafa ampiodina ny vahoaka aminareo dia nanenjika azy zao tontolo zao fa tao anatin'izany savorivory zany indrindra ny seo tamin'ny mpianatra Jesosy. Raisitsika ny Jaona 2:17 ka hatramin'ny 7:20 fa tapatapahantsika ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tongony azy ny tanany sy ny lany voany dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Amen. Hitanareo le fiadanana tenen'i Jesosy hoe omeny atsika tsy hoe mandeha ny zavatra rehetra dia hoe fiadanana, tsy hoe mety tsara ny asanao, tsisy gidragidra mihitsy ao an-tokantrano, tena hoe joli daholo ny zavatra rehetra dia hoe hiteny Jesosy hoe fiadanana fa ao anatin'ilay savorivory mihoatra ny loha indrindra ny Jesosy no miteny hoe fiadanana ho anareo. Tao anatin'izay vao nahita ny mpianatra sy nandreny teny Jesosy hoe fiadanana, nahita ny marika teo amin'ny tanany sy ny lany voany sy nandrehany teny Jesosy dia tonga dia faly miala le tebiteby sy tahotra ary alahelo tao anatiny. Ianao za manana trangatrehantsika isan'andro fa maketo amin'ny sekoly koa tsika isan'andro. Ato amin'ny sekoly ve tsika tena mahita ny Jesosy tsy iseho amintsika hoe ohatrana zao fa Jesosy tenin'Andriamanitra. Tena mifankahita marina amin'ilay tenin'Andriamanitra ve ianao? Fa raha mifankahita marina mandray marina sy mandray marina ny tenin'Andriamanitra ianao tokony ohatra ny tamin'ny mpianatra hoe feno fifaliana tonga dia miaisitra le tebiteby miaisitra ny vesatra, miaisitra ny ahiahy rehetra dia tena hoe le fiadanan'i Jesosy ny tafatoetra. Amen. Aoka tsy hoe ho zatra ianao hoe hamonjy sekoly dia ndeha ho any amin'ny sekoly indray aloha hanala amoamo. Maketo amin'ny sekoly tsika handray ny tenin'Andriamanitra satria Jesosy ny tohina eto. Raha tsy Jesosy ny tohina eto tena miteny aminao aza maketo. Fa raha mbola Jesosy ny tohina eto tena hoe menoa tena mangataha amin'Andriamanitra hoe aoka tena iainako izany. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy miverina amin'ny foana raha tena raisinao. Atsika ny safidy ange handray ilay tenin'Andriamanitra sa ho zatra miaina fotsiny. Fa raha tena raisitsika ny tenin'Andriamanitra ka ozy izy tsika hoe tena iainako ty teny ty Jesosy na sarotra amiko ary na tena hoe mangirifiry ary indraindray ilay mamono nofo fa iainako fa tena tsy maintsy mamaly anao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia aoka tena hoe mandray ny tenin'Andriamanitra tsika ho toy ny amin'ny mpianatra hoe nifankahita tamin'i Jesosy androany faly miala amin'ny vesatra rehetra. Amen. Aoka tsy hoe nanjonitra be ianao niditra teto dia mivoaka eto ianao manjonitra be.
tsy niaino an' Jesosy, tsy nandray an' Jesosy ianao zany. Tao anatin'ilay savovoky sy alahelo lalina ny mpianatra niseho tamin'izy ireo Jesosy. Tamin'ny fotoana nandrenesany mpianatra an' Jesosy nanonona ny fiadanana dia faly ny mpianatra satria tena nifankahita an' Jesosy, tena niaona tamin'i Jesosy. Amen. Toy izantsika nivaky teny ao amin'ny Jaona toko Jaona 20 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ho indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'iray ihany no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy: raiso ny fanahy masina. Na elkiza no avelanareo dia voavely zany, ary na iza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Amen. Nanonona ny fiadanana fandroany indray Jesosy malala. Nanonona ny fiadanana fandroany indray izy satria le niverenan'i Jesosy niseho tamin'ny mpianatra tsy hoe pour les beaux yeux des disciples zany, fa hanome mandat amin'ny mpianatra izy. Hanome mandat amin'ny mpianatra izy hoe omeko anareo ny fiadanana fa zao mandehana amin'izay, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa zao alohan'ny anaovantsika mpianatra ny firenena rehetra, ataovy mpianatra aloha ianao, dia rehefa mpianatra ianao dia ataovy mpianatra Jerosalema, ataovy mpianatra ny ao an-tokantrano. Ahoana no anaovanao mpianatra ny tokantranonao? Ary ao an-tokantrano satria fampikosikosika isan'andro eo dia indraindray miala le fiadanana satria hitako ny fahalemeny ihany, hitako manorisory ihany, ohatr'izay le izy. Fa ny ampatonga mpianatra ny ao an-tokantrano voalohany dia avy eo ao amin'ny fianakaviana ao a Jerosalema aloha, Jodia, Samaria, izay vao any am-pakantany. Dia zao ny fananantsika ny toe-po sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia jereo anie voalohany indrindrany aloha rehefa nanonona ny fiadanana izy dia naniraka ny mpianatra dia nanisy fofinaina nanome ny fanahy masina ny mpianatra. Izany hoe indraindray tsika ao amin'ny tokantrano ohatrany hoe maika be tsika hanovan'le vadintsika, maika be tsika hanovan'le zanantsika, dia tonga dia mandeha amin'ny herin'ny tenantsika. Fa tsy manontany akory ny fanahy masina hoe inona moa zany ny tokony teneniko, inona tokony hiteny ave sa tokony hangina, tokony hivavaka ave sa isaky ny aty amiko ny micro na tsy aty amiko ny micro dia tsy maintsy miteny aloha fa tsy maintsy hitsiko aloha. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra, raiso ny fanahy masina, dia tokony manontany hoe inona ary, tsy amikery na ampahatanjahana hoy izy ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra no anatanterantsika an'izany asa izany. Mila manontany foana tsika, mila mihera hoe fotoana hitenenana ve zao sa fotoana hanginana, fotoana tokony hitondrako amam-bavaka ve na dia hitako ary hoe misy tsy mety be. Raha tokony hiteny ary inona ny zavatra tokony ho tenenako, fa sao handratra ny hafa, sao hamono ny hafa ny zavatra teneniko. Fa tsy hoe isan'andro vao misy ny tsy mety na misy ny mety dia tsy maintsy miteny ahako, tsy izay le izy. Fa tena hoe ao amin'ny fiaina-tokantrano tena hoe mila foana tsika manana firaisana amin'Andriamanitra mba hiteny izay zavatra tokony tenenina ara-potoana, mba hangina amin'ny fotoana asaina hanginana, mba hitondra mambavaka. Fa raha tsy izany dia disontsika, dia rehefa disontsika dia tsy maintsy misy victime ao, misy maratra ao, misy maty ao, dia anangana foana Jesosy. Dia nefa rehefa mandratra isika, rehefa mamono tsika dia tsika ny victime voalohany ao anatin'izay. Satria ilay olona maratra iny tsy maintsy amafy ny dratrany ao aminao. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra koa miray amin'io fiadanana faharoa ihany, na elkiza no avelanareo dia voavely zany, ary na
na niza kosa ny tsy avelanakeo dia tsy voafely izany. Tsy afaka tsika hanao fitohiana, tsy afaka tsika hanao mpianatra na iza raha tsy aloava ny famelan-keloka izany, raha tsy aloava ny fahadiovam-po izany. Satria Andriamanitra no hotohinao, Jesosy no hotohinao, Jesosy fitiavana no zarainao, dia fomba ahoana moa no hitohinao an' Jesosy fitiavana nefa ny fonao ary maloto, fonao ary tsy disposé. Dia izay mampatonga hoe mpaminany sandoka tsika ao anatin'izay, satria hafa ny atao-pontsika, hafa ny zavatra tenentsika. Dia izay koa mampatonga hoe indraindray tsika nge matetika tsy mila miteny akory fa ny fitondran-tenantsika no hitarafan'ny olona hoe manana an' Jesosy io olona io, tena mangetaheta no anaraka an'izany Jesosy izany. Dia aleo izany hoe rehefa madio am-po mamela heloka tsara tsika, jereo rehefa hoe tafitohantsika ka amin'iny tsika no miteny, dia izao na hoe tenin'Andriamanitra ka indraindray manko tsika rehefa hoe tafitohana ananatra asiantsika tenin'Andriamanitra, fa izao mamono tsika satria tenin'Andriamanitra hikanotana ny hafa hizarantsika n'ilay ratra atao-pontsika. Dia voly koa nge nampiasa tenin'Andriamanitra dia tsika koa nefa nandray an'izay lesona izay, fa rehefa miteny Jesosy hoe izao no ampahekezana ny ankonanao, izao no ampahekezana ny anina, dia izay atao fa mahomby io. Amen. Mila ny fiadanan'i Jesosy tsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Tena mila ny fiadanan'i Jesosy tsika rehefa hamela heloka. Kanefa izao tsy manana safidy ankoatra ny hamela heloka tsika, satria hoy izy niteny Jesosy ka nampianatra amin'ny mpianatra hivavaka izy ao amin'ny Lioka 19:24 manao hoe ary mamela ny helokay fa izahay koa mamela izay rehetra meloka aminay. Ka te ho voavela heloka isika dia tsy maintsy mamela heloka an'izay meloka tamintsika. Amen. Amen. Toizantsika ny fiadanana fahatelo, Jaona 2:20-2:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay, fa io kosa izy taminy. Raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nombohana, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nombohana ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany vohany koa ny tanako, dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka avaloana dia tafangina teo indray ny mpianatra, ary teo koa Tomasy, dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany vohako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Amen. Tena hoe tsara io Jesosy io. Azoko mihitsy mety hoe za koa tsika manome tsiny an'i Tomasy indraindray rehefa mamaky teny, nefa rehefa tena mandinika ny tena koa raha hoe tena hoe izany ny aina tamin'ny zareo nahita ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy dia tena hoe mety ohatran'ny Tomasy tena hoe raraka koa ny finoako hoe tena tsy possible intsony ny hitsanganan'io rangahy io na inona tenenina. Fa izao anefa niteny zavatra be dia be Tomasy satria naratra izy very fanantenana izy dia niteny hoe raha tsy hitako amin'ny tany ny olatry ny nombonana sy ny lany vohany ka kasihako izany za tsy ino an'izany mihitsy. Dia izao tsy fantany fa tena reny Jesosy izay zavatra niteneniny foana. Jesosy ange mahita e. Hitan'i Jesosy ange io ady atrehanao io e. Hitan'i Jesosy ange io tomany ao anatinao io e. Hitan'i Jesosy ange io fahorianao tsy sahanao lazaina amin'ny hafa io na ny vadinao ary. Hitany io. Fa izao Jesosy tsy mandatsa anao izany. Jesosy tsy manameloko izany.
dia inona no natao ny hitan'i Jesosy ilay izy dia nitanterahany aka-baky teny araka ny tenin'ny Tomasy tokoa ny etaetan'i Tomasy. Rehefa nitranga izy dia rehefa niseho tamin'ny mpianatra i Jesosy dia tena niteny tamin'ny Tomasy izy hoe avy hitanao ve ilay olatra kasio. Tena hoe izany ny fahatsakan'Andriamanitra. Aza manamely teny ianao ka ohatra hoe mbola ao anatin'ny tsy finoana. Aza manamely teny ianao anio ao anatin'izay mbola hoe tsy fahatanterahanao. Fa hoy izy ao amin'ny Romanina 5:1 hoe ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanameloana. Izany akory ny tsy midika hoe manana permission ianao hoe izay fahalemeko fa mbola tohizako aloha satria ao ambany fahasoavana. Non, tsy izay ny dikan'izay. Fa raha ohatra hoe sendra tsy nino ianao, sendra tena hoe efa tsy takatry ny sainao intsony, mbola misy level, mbola tsy takatra ao dia izao aza manamely tena. Fa tsory amin'ny Jesosy fotsiny hoe Jesosy mba te hiala amin'ity ahako, fa ampio ahy mety ange fa ampio ohatran'ny Tomasy. Tsy nangataka izy fa ohatran'ny hoe niteny ohatr'izao fotsiny fa aka-baky teny ny etaetam-pony nataon'i Jesosy. Dia ohatr'izay koa afaka hamonjy antsika amin'io tsy finoantsika io Andriamanitra. Afaka hamonjy antsika amin'io zavatra fatorana manageja antsika io Andriamanitra. Fa izao akalao aloha ilay izy fa aza marinina fotsiny. Indraindray manko efa te hiala amina zavatra anankiray tsika fa nefa n'izao hamarintsika hoe ka ny manodidina ange tsy manampy anahy mihitsy izay mampatonga anahako mikizitina foana manafotoana anahy foana ny zanako, manafotoana anahy foana dia ohatran'ny hoe hamarinao ilay fahakizitinana fa teneny fotsiny hoe tena tsy mety amiko intsony ity Jesosy satria tsy mety aminao fa ampio mba hiala, ampio mba hisupporter an'ny hafa. Izay koa nge nitakiana amintsika, izay nge vokatry ny fanahy mila fampahazaka tsika. Amen. Intelo Jesosy nanonona ny fiadanana tao aoriana amin'ny fitsanganana. Intelo izy nanonona fiadanana. Nomeny antsika izany fiadanana izany ary navelanao antsika fa tsy hoe nitononony dia rehefa niakatra izy dia nalainy, fa nomeny antsika ary navelanao antsika izany fiadanana izany. Manoloana ny tranga maro samihafa iainantsika, ataontsika aiza, nataontsika aiza ilay fiadanana efa nomeny Jesosy. Jesosy rehefa miteny dia tena hoe mitranga ilay tenenina. Fa maninona ny tranga eo amin'izao tontolo izao no avelantsika hanapaka fa tsy ilay fiadanan'i Jesosy. Hoy izy Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa matokio hoy izy fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity misy fahoriana foana, fa ao amin'i Jesosy misy faharesena foana. Dia aiza izany tsika isan'andro matoa resin'ilay fahoriana, aiza tsika isan'andro matoa ilay fiadanana tsy avelantsika hanapaka ao anatintsika. Eo amin'izao tontolo izao tsika sa eo amin'i Jesosy. Nefa Jesosy miteny amintsika hoe mitomoera amiko fotsiny ary izao eo aminareo. Fa tsika indraindray nivoaka miditra eo amin'i Jesosy, rehefa njainjay dia eo amin'i Jesosy, rehefa njainjay dia miala eo amin'i Jesosy. Hoy izy koa Jesosy mankanesa ty amiko fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Tena manatona an' Jesosy ve ianao? Sa indraindray hoe manome tsiny azy rehefa tsy tonga eo ny eo ilay tadavintsika? Indraindray nge misy zavatra tsy hoe indraindray fa ny zavatra rehetra avelan'Andriamanitra hitranga na tsy takatry ny sainao ary indraindray tena Andriamanitra mihitsy mampandeha anao amin'ny fahasarotan'iny mba hanananao finoana sy fitsaharana eo aminy anakanao. Ohatr'izany ny zanak'Israely ange niala tao amin'ny tany fanandevozana ho any amin'ny tany Kanana, ny depara fantatra, ny arrivé fantatra, fa ao anelanelany ange misy ranomasina mena, misy tany efitra. Tsy ny devoly ange nanao an'ilay ranomasina mena sy ny tany efitra fa Andriamanitra mihitsiny.
satria maninona ny navelan'Andriamanitra isy ranomasina mena, isy tany efitra, izay vao tonga ny tany Kanana, satria mba hahafahanao mitombo, mianatra hoe iza marina moa Andriamanitra, mianatra hoe ahoana izany Andriamanitra izany miakaka aminao, mianatra ianao hoe mampitoetra ny fiadanana na mandalo tany efitra ary na mamaky ranomasina mena ary. Tahaka ny nampianarana an'i Jesosy amin'ny Petera hoe na misy tafiotra ary angefa efa mibanjina anay ianao dia afaka mandeha any ambony rano e. Dia aokantsika hitsahatra hoe ohatra hoe misy mampahory ny zanakitsika, misy mampijaly ny zanakitsika dia tsika no miady aman'olona. Satria malahelo an'ilay zanakitsika, fa maninona no avelan'Andriamanitra hitrango izany? Satria tsika no ambarin'i Jesosy ao anatin'io ary ilay zanakitsika koa no ambarin'i Jesosy ao anatintsika. Fa tsy aokantsika mijery ny fiainan'ny ankohonantsika, mijery ny fiainan'ny vadintsika, mijery ny fiainan'ny zanakitsika, fa avelao Jesosy hadidy. Amen. Aleo Jesosy tena hoe ahazoaina hikarakara ny fiainantsika amin'ny hatsipiriana. Amen. Andao hametraka ny zavatra rehetra eo an-tongotr'Andriamanitra ary hampiaina an'ilay fiadanana efa nomeny. Izany fiadanana izany nefany tsy haintsika ny miaina azy raha tsy manana firaisana amin'Andriamanitra tsika. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba hoe mifankazatra amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Tena hoe mifankazatra. Jesosy mianatra mahafantatra anao hamarana koa satria efa kely sisa ny fotoana dia izao. Joba hoy izy ny tenin'Andriamanitra lehilahy marina, tena hoe nahazo fankasitrahana tamin'Andriamanitra. Kanefa an'izao tonga ny fisedrana tena tsy takatry ny saina be dia be teo amin'ny fiainana. Niala ny fiadanan'i Joba. Izany hoe tsy hoe marina ianao dia ampiadanina na hoe tsy marina ianao dia tsy ampiadanina. Fa misy an'izay hevitra izay tsy maintsy lalovanao ampianaran'Andriamanitra anao mba hitombonao. Amen. Dia aza kivy, aza manamelo tena ary aza manamelo ka ny hafa koa ka mandalo hevitra ny hafa. Indraindray manko tsika malaky miteny hoe ay nampatonga an'ireo nandalo an'izao nge satria izao e. Aza mitsara. Fa mampidirin'Andriamanitra sekoly zasy ianao sy izy. Matoa mandalo an'ireny. Fa ao anatin'io hevitra andalovan'ny tsirairay io eo no isehoan'Andriamanitra, eo no ampianaran'Andriamanitra tahaka ny nampianarany an'i Joba. Fa tao aorianan'io hevitra be nandalovan'i Joba io teo izy nahafantatra tsara hoe iza moa Andriamanitra. Satria ny fiainan'i Joba na dia lehilahy marina ary izy dia isaky ny fiainany dia fandrao sao dia andeha hanao fanatitra ho an'ny zanako aloha, hanao fanatim-pihavanana fa sao efa nanota izy, andeha hanao an'izao aloha fa sao dia izao. Dia aoka amin'ny fanompoantsika tsy hoe sao dia. Fa andaontsika mahalala tsara an'Andriamanitra, hianatra tsara, angetaeta tsara hoe iza moa Andriamanitra ary rehefa fantatritsika hoe iza moa Andriamanitra dia hitsahatritsika n'aiza hitondrany antsika. Amen. Satria fantatsika fa Andriamanitra tsy mandaona manary antsika mandrakizay izany. Ary izy efa niteny fa omba antsika mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny ataovy sura fotsiny dia izao hoe tena eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainako. Fa raha mbola eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainanao dia izy tsy andaona hafoy ianao mandrakizay izany. Amen. Ny ankohonanao ho eto eo amin'Andriamanitra. Raha mbola tsy vitanao mibata azy fizikement ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ho eto amam-bavaka, hafahafazo ny teny fa Andriamanitra hiadidiny azy. Amen. Amen. Aza kivy aza ketraka, Jesosy nanome fiadanany antsika ary namela an'izay. Andaontsika hitsangana hivavaka. Jesosy misaotra betsaka Jesosy. Fa tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao tokoa nomenao anay, fa ny fiadananao nomenao anay. Dia Jesosy aoka tsy ho ampirimnay na avelanay any ho any izany fiadanana izany. Fa raha hamakivaky an'ity izao tontolo izao, ianao tsy hamelanay hoe hiala eto amin'izao tontolo izao, fa tena hoe miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa miaraka amin'ny fiadananao, satria mitoetra eo aminao ary mampitoetra an'ilay fiadananao ao anatinay.
dia aoka Jesosy tsy ho teny fotsiny ihany, tsy handalo ny teninao amin'izao makain'izao, fa aoka tena ho tonga fiainana ao anatinay. Mivavaka Jesosy ho antsikaika avy isam-batan'olona, mba tena hoe hiala eto amin'izao toeran'izao, hiaraka amin'ilay fiadananao, ary tena hoe izay vesatra rehetra, izay enta mavesatra rehetra Jesosy, dia ho apetrany eo an-tongotrao, ary tsy hoe apetrany dia alainy, fa tena hoe hanana fahatokinanao izy fa efa eo an-tananao ny zavatra rehetra. Ny anjaranay mampahery ny tenanay amin'ny teninao ary miray aminao. Dia mankasitraka feno anao izay Jesosy, ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao, izay eo an-dalam-panaovana azy, ary izay mbola ho ataonao. Dia rainay mandrakizay ny anaranao Jesosy. Amen. Tehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Tain'i Jesosy daholo tsika tao anatin'ny teny, mahazo toerana tanteraka ny fanatritsika. Tandremo fa tsy hoe mifankazara amin'ny Joba, tsy hoe mifankazara amin'ny Joba dia hiadany anareo, mifankazara amin'ny Tsotoa dia hiadany anareo. Amen. Ny fotoanantsika rapitso fifadikanana ery amin'ny rapitso alakamisy. Fifadikanana ery amin'ny Shalom. Shalom eo an-tanimena eo ampitan'ny Saint François Xavier eo ambanin'ilay pilôna be io. Misy toeranao Shalom ny anarany. Izay fiadanana anyraisinao izay nge voatahiry sy hoentinao ihany koa hiatrika ny fotoana pitso fifadikanana hieverana sy eritreretana ny fiainam-panahy amin'izay teny voaray mba izy fiatraikany tokoa eo amin'ny fiainantsika. Tsika tsy mihaino teny, fe mihaino, na koa hoe faly mihaino, fa mampiaina ny teny atao anatintsika. Misy hatramin'ny voalohany hoe aoka ho marina, fo marina, ahafahantsika manandram-bavaka mba ho an'ny hafa sy heverana ny hafa. Tao ihany koa ny hoe maso, tsy hoe solomaso, fa maso manana mason'i Jesosy mba ahafahantsika ihany koa mijery ny hafa, mitondram-bavaka ny hafa, ary ny farany teo ny ananantsika ny fiadanana izay efa nomen'Andriamanitra, izany rehetra izany mitambatra, dia ahafahantsika mijoro sy miatrika ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiombonana, mba hananantsika n'izay fahadiovana izay ahafahantsika maneho an'izay toetra n'Andriamanitra izay. Raha miray amiko ianareo, aoka iray amiko ianareo, ozy Jesosy, ianareo isika ny sampany fa izy ny voaloboka, ka raha miray amintsika dia afaka ny ahatanteraka an'izay sy hamoa bebe kokoa an'izay toetra n'Andriamanitra izay. Amen. Antsika isangana dia andray ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa ny fahafenon'Andriamanitra, ny fiombonana amin'Andriamanitra, ny firaisana amin'ny fanahy masina dia ho tanteraka ao anatinao, ao anatintsika tsiraray avy. Ahafahantsika manana ny fo madio ka ananantsika ny maso, ny fisainana, ny fieritreretana madio ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany rehetra izany dia ho voatahiry ary aoka ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka, anaraka ho fiainana ao anatinao tsiraray avy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Mandehana fa mpandresy ianao, mandehana fa hitsahatra ianao, mandehana fa Andriamanitra nomba anao, ary mandehana fa ho feno fifaliana sy fahafinaretana ny fiainanao, satria eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva ary amin'ny fiombonana tanteraka sy marina tokoa amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Sarao ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra matoza ho fa fahasoavan'Andriamanitra matoza ho atsika rehetra. Rapitso ny fotoana zoma eo an-tranopokin'olona Analakely
ny sabotsy any amin'ny centre lady krismasy mahagaga. Krismasy mahagaga lady a. Misy an'izay invitation zay any na réservation any dia